mba te resaka constat anankiray indray aho ireo compte fako be dia be izy ireo hafa indray moa compte fako personnel fa efa fomba fiady anady daholo zany hoe manakarama compte fako zany mba ahafahana manao propagande d'idée na ny any Corée du Nord ara dia mampiasa olona maro mba ahafahana manao propagande ny régime fanao eran-tany zany tsy atao mataitra fomba fiady daholo zany fa ny filazantsika azy hoe compte fako fa ity ny ano zavatra anankiray tsy on peut pas se plaindre hoe be dia be le compte fako fa misy le fomba fiteny sinoa zay hoe ny voronao izy dia tsy azonao sakanana nidina eo ambony lohanao satria mahalalaka io abakabaka io mahazo manao zay tiny ny vorona fa ny zavatra azonao atao dia tsy hanorena ny trano eo ambony lohanao zany hoe ny compte fako dia efa fanao hatramin'izay ary manao an'io daholo na ny opposition na ny mpitondro samy manakarama olona maheno tsika misy documentaire hoe misy olona mikarama ray alina ariary izay sa roa alina ariary tsy haiko arakaraka lay tolotra mba ahafahana manao propagande d'idée fa ity no zavatra anankiray ho atsika zay mahafantatra ny fahamarinana miady amin'ny atao hoe activiste manana toetsaina activiste zay zany tena tsy ampibetsaka amintsika malagasy tsika zany manao ary ampandrinana miady amin'ny tsy fahamarinana kanefa on ne donne pas les moyens pour combattre l'injustice azonareo dia mitsetsetra fotsiny marina ihany tenin'ny sasany hoe dia inona fotsiny hitsetra fotsiny hoe natao eto il faut se donner les moyens tsy voatery hoe manambola be fa raha ohatra ka ny olona rehetra zay conscient ny amin'ny fahamarinana no manana toetsaina activiste zany hoe mandray atanana ka manao karazana contre-attaque ka mila manana présence koa ianao eo amin'ny internet eo amin'ny réseaux sociaux dia au moins balancer s'équilibrer ny fausse information sy ny information marina fa matoa manjaka ny fake news matoa manjaka ny vaovao tsy marina sy ny zava-doza sy ny zava-pady de satria isika mitaza-potsiny de mandeha ny sasany teny hoe zay tsy mila Facebook tsy mila réseaux sociaux zay fa zay mandeha amin'ny fahendrena dia ilaina ny fahanginana non tsy marina zany andeha amin'ny fahanginanao dia monopoliser zareo ny réseau ahafahanjareo véhiculer izy dia aveo ny zanakao ny firenenao no souillé amreto olona reto donc ny zava-misy manery antsika handray ny andraikitsika ka miazany eto atsika manofy te hanova zavatra dia manomboka amina zavatra kely toy izany araka lazain'ny soratra masina hoe rehefa matoky amin'ny kely dia matoky amin'ny be donc voalohany indrindra mila manana toetsaina activiste manana toetsaina militant ary ny toetsaina militant tompoko dia manomboka amin'ny zavatra kely donc rehefa hitanao fa arak'izay dia mila manana présence massive tsika matraquage tsy adalana izy eto mandany andro isan'andro manao sazan'io na manao TikTok na manao fandarana tsy andraisana vola ty satria raha vo tsy misy an'izay contrebalance zay dia manjaka tokana ny ratsy dia inona ny tolotra misy eto reny zavatra mamofady sy zavatra n'importe quoi reny donc tsy aza miplaindre se plaindre fotsiny tena efa simba le toetsainy tena efa mamofady le kizy ka ianao ara passif nefa ianao manofy fanovana donc manomboka aty amintsika le izy manomboa am'izay zany donc zany soyons majoritaire amin'ny toile amin'ny maka initiative zay manana fafana manao an'izany dia mba tokony fandanja farafaratsiny zareo karamaina isika ny manakaramatsika dia ny fo sy ny fitiavantsika ny tanindrazana sy ny fitiavantsika ny taranaka sy ny fitiavantsika ny olona ary tsy tokony ho karamana akory aza raha olona conscient ny amin'ny fitiavany ny fireneny sy ny manodidina azy ampo mieritreritra ambava homana misaotra tompoko